Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Fianambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fan série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Efa eny anivony anteny mera-pirenena ny volavolan-dalàna amin'ny taky ny ampiasana ny teny malagasy any amin'ny roborao-mpanjakana. Ho ny filohan'ny fanavaozana nanatrika ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ndray volan'ny teny malagasy teny Tsimbazaza. Nosokafy fanandroany ny fankalazana ny fahinina ambinipolo taona ny nahazona ny fahaleovan-teny sy ny fijoroan'ny folo alinda malagasy ka fanavaozana ho an'ny fandrosoany Madagasikara ny tarakevitra ankalazana ny fetim-pirenena. Mbola mankivy ny zava-misy eto amintsika raha ny ady amin'ny kolikoly ho ny filoha-mpanjakana. Amin'ny filoha izay tokony ho fitaratra fa tsopikabary sy ambola tabatra fotsiny ihany ho mpisihatra amin'ny ady amin'ny kolikoly. Samy mpitatitra solika mitondra ny sainam-pirenena malagasy avy any Rosia no voasaka ny tafika an-dranomasina frantsay omaly. Samby izay heverina fa ampiasan'ny Rosia alana amin'ny sazy iraisam-pirenena momba ny fanondranana solika. Anovelany hiatrika ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filohampirenena ny Kolombia. Ndraiky amin'ny 20 jona ho amin'izao ny kandida avy amin'ny herenkavanana izay nahazo vato maherin'ny 10.3 tapitrisa sy ny kandida avy amin'ny herenkavia izay teo amin'ny fitondrana nahazo vato 9.1 tapitrisa. Ny Antsipriandreo. Ankafaliana hatrany tomboka lasombyvavy no tsy tia indray ny tokantranonao amin'ity ality tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao manasanao avy hatrany anaraka ny Antsiprianjay. Fetombohan'ny volana Jona fa fanombohan'ny fanamariana ny ray volany teny malagasy ihany koa izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity. Teny Tsimbazaza, teny malagasy manavao mampiray antsika. Izay no isan'ny lohahevitry ny fankalazana tamin'ity taona 2020 ity. Tonga teny an-toerana nogadrany ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ka nilazany fa efa eny anivo ny anteny mera-pirenena amin'izao fotoana izao. Volavolan-dalàna mitaky ny ampiasana ny teny malagasy eny amin'ireo birao-mpanjakana. Andao arantsika ny Antsiprianjay. Hankalaza ny faha 2020 taona ny Akademia Malagasy amin'ny taona 2020. Hetsika maro no hanamarihina izany manomboka amin'izao 2020 fa 420 taonan'izao hoy ny filohany. Ity akademia ity ratsivina izay sehatra fampahafantarana ny voka-pikarohana sy ahafahana mifanaraka olo-hevitra momba ny teny sy ny hailaza ary ny haikanto. Ankoatr'izay, izy irery no androm-panjakana eto amintsika mijoro hatrany na inona ny zava-misy sy mandalo teto amin'ny firenena. Izany hoe tsy rava ny krizy ny fandimby. Ny Akademia Malagasy ihany koa no akademiany hay raha zokiny indrindra aty Afrika. Isan'ny tantara vaovao hanamarika ny akademia nihisy any fampianarana manokana momba ny teny raha ny fanambarana androany. Tsy misy toerana ahafahana mianatra teny malagasy hatramin'izao ankoatra ny any an-dakilasy. Dia antenaiko satria izay mba faniriana na nambarako tamin'ny nandray asa teto tamin'ny oktobra 2024. Antenaiko fa atsoatsy dia ho afaka hampianatra ny teny malagasy fenitra sy fiteny-paritra foibe omba ny teny amin'ny Akademia Malagasy izay andriamatoa Nalisoa Ravarotera teo moa izany ny tany jeneraliny. Ary
araky ny voalazako tamin'ny io volana oktobra 2024 io dia ny fampianarana fiteny an-tandroy no isantarana an'izany. Raha ny tantara tany amin'ny taona 1940 no nisy filohampirenena nitsidika farany ity ivitoeram-pikarohana momba ny haikanto sy hailaza ity. 10 taona aty aoriana indray vao nisy ny filohampanjakana tonga nitsidika sy nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny iray volany teny malagasy teny an-toerana tamin'ity taona 1920 ity, izay nampitondraina lohateny hoe teny malagasy manavao mampiray atsika. Nandritra ny lahateny nanamafy ny kolonely Randrinirina Mikael fa zava-dehibe amin'ny fitondrana tarihy ny fanomezana lanja ny teny pirenentsika ary miantso ny akademisianina ifanampy amin'izany. Ny teny malagasy dia rakitry ny ela tahirin'ny lasa no sady fitaovana hiatrehana ny ankehitriny sy ny hoavy. Ny tenin-drazantsika dia tsy fitaovam-pifandraisana fotsiny ihany fa maneho ny mampiavaka atsika ary manasongadina ny fototra maha-malagasy. Mba maniry aho hiara-miasa amin'ny tompon'andraikitra nareo any amin'ny ministera mba ametraka an'ilay taratasy ampiasaitsika any amin'ny birao-bahoaka fa tsy birao-panjakana intsony dia mba anao azy ireny anankiroa mivaky roa dia mila ny teny frantsay mila ny teny gasy mba ho azo le fianakaviantsika eny ambanivohitra ny zavatra izay lazainy io taratasy mivoaka eny amin'ny birao rehetra io. Fa zahay ataon'ny fiadidina fanavozana repoblika dia fa nandroso volavolan-dalàna ato izy amin'izao raha tsy diso ao mikasika teny gasy io teny malagasy io. Ankoatr'izay nisy ihany koa ny velan-kevitra nataon'ny mpampianatra mpikaroka niompana tamin'ny fanavaozana sy fanorenana ifotony ny firenena, jery vaovao momba ny voambolana sy ny voan-kevitra Madagasikara, tanindrazana fanjakana ary repoblika. Nandritra ny famakafakana nitondra ny fomba fijery vokatry ny fikarohany ny akademisianina ka nilazany fa tokony ovaina ny fiantso sy fanoratra an'ireo voambolana efatra ireo amin'ny maha-piaro ambony ny akademia malagasy azy araka ny lalàna vonona andala sy hampivoatra hatrany ny akademia ny filohampanjakana. Androany nanambarany tena ny fa hiantoka ny fanamboarana sy ny fanavaozana ny trano eny amin'ny lapan'ny akademia malagasy Tsimbazaza. Fararandanonana ny eto amintsika rehefa volana jona toy izao ankoatran'izay fanamariana ny ray volany teny malagasy zay. Fanavaozana ho an'ny fandrosoan'ny Madagasikara ihany koa no isan'ny tara-kevitra ankalazana ny fetim-pirenena amin'ity taona 2024 ity. Izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany nazon'ny Madagasikara ny fahaleovan-tena sy ny fijoroan'ny folo alin-dahy malagasy izay feno 40 taona avokoa. Ka sy maro no nanokafan'izay tamin'ity androan'ity. Entsorasoary malala. Fa 20 ny volana jona 1700 sy arivo. Fa 20 ny volana jona 20 sy roarivo. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androan'ny fanombohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Fa 20 taona nanjahoan'ny Madagasikara ny fahaleovan-tena sy fa 20 taona nijoroan'ny folo alin-dahy malagasy. Zava-misy lavinefa ary nanangana ny saina fotsy ny mpanjaka tamin'izany amin'izao. Nanaiky andray fahaleovan-tena isika malagasy. Fanavaozana ho an'ny fandrosoan'ny Madagasikara no tara-kevitra hitondrana ny fankalazana amin'ity taona ity. Tsy kisendrasendra ny fahazahoantsika ny fahaleovan-tena fa nisy ny fahafoizan-tena sy ny tolona nataon'ireo razantsika hoy ny ministra ny folo alin-dahy. Tokony ho fitaratra sy modely ho an'ny tsiraray ny fahaleovan-tena sy ny fitiava-danin-drazana naseho ireo mahery fony firenena ary hitondra mandrakizay izany soatoavina izany hoy hatrany ny nambarany. Fanavaozana ho an'ny fandrosoana any Madagasikara izay mifanindran-dalana tanteraka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Dia ny vanim-potoana ny fanavaozana. Tsy fehezan-teny fotsiny izany fa antso sy ainga ho an'ny rehetra hanavao sy hanamafy ny fitiavan-tanindrazana. Manentana ny rehetra mba hanavao ny toe-tsaina, hanavao ny fomba fijery, hanavao ny fomba fiasa ho an'ny fambasoana maharitra ny tara-kevitra raha alaniny.
ny fananany firenena iray 10 alin-da dia manamarika ny fiandrianan'ny pireneny. Hoy kosa ny mpanolo-tsaina avo misara ny fanavaozana eo anivo ny fiadidiana repoblika nandritra ny lahateniny. Maro ireo zava-bita nandritra ny 40 taona izay, saingy mbola maro ihany koa ireo asa miandry fanatanterahina, ahoy ny nambarany. Andro sarobidy ho an'i Madagasikara ny anio izay natokana anokafana ny fankalazana ny fahaenina amby 80 taona ny nahazoana amin'ny fahaleovan-tena ka votetona ny fiarabana faneo faliana fotoana manana ny lanjany eo amin'ny fiainam-pirenena ny fankalazana ny fahaleovan-tena Madagasikara sy ny 10 alin-da. Tovanana firaritroa ho anareo manatrika sy ho antsika rehetra malagasy tsy vaky-bolo. Seho maro no nentina nankalazana ity andro voalohany ity, toy ny soradi, ny antsan-tonkalo ary ny fampisehoana na nehoana ireo fahoriana sy fijaliana ny anareo mahery fo ny Madagasikara nandritra ny fanjanahantany. Samy nanatanteraka ny fananganan-tsaina ny ombonana ihany koa ireo faritra manerana ny nosy, ho mariky ny fiaramentana sy ny firaisankina amin'ny fanatratrarana ny tena fanavaozana ho fampandrosoana ny Madagasikara. Tokony asan-kahitsina ka moka ny marina makasika ireo raharaha fakanakeriny sy famonoana varira. Ireo miandraikitra ny fanadihadiana mombizay eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika Madagasikara omaly. Manoloan'ilay zaza varira nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana tontolo iara. Tsy tokony afenina ny vahoaka marina ao ambadiky ireny atranga samihafa ireny ary tokony handray ny fepetra tandrify azy. Ny tompony andraikitra isan-tsokajiny ao anatin'izay Daniela Minorso. Miisa 7 tamin'ity taona 2024 ity ny tranga fakanakeriny sy famonoana ireo olona manana toetena varitra teto Madagasikara. Raha toa ka mandinina ny 12 teo kosa izany ny taona 2024. Isana ahitana tranga tamin'ity taona ity ny tao Mapikony, Petroka, Marivoay ary ny tao Toliara. Tamin'ireo toerana ireo, nitovy avokoa ny tranga niseho tamin'ireo olona manana toetena varitra nisy nakakeriny sy novonoana ho ny fikambanana albinos Madagasikara. Saingy hatramin'izao, tsy hita izay tena tompon'antoka marina atodomikotrika ity tranga ity. Antony angatany filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara, ny kolonely Andrianirina Mikaela Nyamoany ireo miandraikitra ny fanadihadiana ny tena marina sy izay tena tompon'antoka amin'ity raharaha ity fa ihany koa nametrahana ireo voasaringotra hoeny amin'ny fonjany tsefa. Raha ohatra ka misy olona ambony ambadiky ny zavatra ohatran'io dia avoahany vahoaka malagasy izy ny olona ao ambony ambadiky n'io satria ny zavatra ohatran'io manko izay ataontsika hoe crime rituel amin'ny teny frantsay ny anaovana azy dia matetika ampiasain'olona amin'ny zavatra maro izy io ampiasainy karazana sorona ohatra hoe azahoana vato na mercure izay tadiavina izay mbola tsy azo nefa ela dia manao an'ireny satria izay ny eritreretiny hoe azahoany an'ilay arena fa misy koa olona mety manambola manakarena mety tazona ny toerana izy mety hanabe ny toerana izy mba hampanakarena azy dia manakarama olona manao an'ireny ka avoahany vahoaka malagasy ny tena marina mikasika azy io. Manaraka an'izay dia aoka mba tsy ho apetraka any amin'ny fonjany Toliary ireo olona reo fa afindrao aty tsy afahy. Raha ny alahelo ny vahoaka malagasy mijery ireny zavatra misy ireny dia tokony hiverina mihitsy ara ny débat mikasika ny ataontsika hoe peine de mort. Fa na izany nefa antsika efa niratifié fifanarahana iraisam-pirenena ny tsy hidirantsika amina resaka peine de mort dia aleo entina makeny tsy afahy ireny olona ireny. Dingany ny fanambarana nataon'ny filohan'ny fanavaozana omaly hoy kosa ny teo anivony Association des Albinos de Madagascar. Tsy tokony hijana ho kabary politika ny fanambarana tahaka ireny fa isasa mivaingana ho ny fanehonkevitra. Zay dia miteny foana ny fikambanana hoe tsy ekenay raha tsy akarina ty-Antananarivo ary anisan'ny fangatanay izany. Ino moa izy iny nisy ny valy fa zao kosa tsy Toliara rery ny nisy tranga ohatran'ireny fa nisy ny tany Mampikony ary nisy ny tany Marivoay nisy ny tany Petroka ny angatanay zany ampiakarana andreo raharaha rehetra reo ty-Antananarivo ary ireo olona izay tena efa fantatra fa azo reo mba hirinay ny amin'ny onan'ireo vahoaka malagasy fa tena manahirana le izy nge lasa tena manana fahasahiana le olona mamerimberina an'le heloka ary lasa ohatrany tsy misy dikany le ain'olombelona ka ny anay dia mazava ny ady dia angatanay ny ivoahan'ny tena olona mpaniraka nyty zavatra ity satria raha mijery eny antsika tany Mampikony misy zandrina
solombavam-bahoaka ao anatin'ilay izy maninona ary tsy avoaka ny zavatra tena misy marina ary tsy afenina fa na izay koa nge iairana fitaintairana satria misy menazy quelque part any ambadika any. Mbola mitony fanadihadiana mikasika ity raharaha fakanankiriny sy famonoana ireo olona manana toetena variry eto Madagasikara ity amin'izao fotoana. Olona misy avalo hatretony efa voasambotra ny mpitandro filaminana no ilay raharaha famonoana zazavariry atao toliara ka omby azy sy ny roa mpianatry ny oniversite, mpiasam-panjakana sy olon-tsotra. Olona misy aroa ihany koa no mbola karohina amin'izao fotoana. Nanome toromarika ary miantso ny fandraisana andraikitry ny tompon'andraikitra eo anivon'ny filaminam-bahoaka manoloan'izany filohan'ny fanavozana ny Repoblika. Maro loatra ho ity farany tranganiseho tatoato. Antsoina hivavaka ihany koa ny tsirairay, tsy andaira ny finonom-pona. Ankilany, ho atsangana ihany koa afaka herinandro na 2 herinandro eo ny akany andraisana ireo olona manana toetena varirany amin'ny faritra atsimo, ho hiatrany fanambarana. Akany ahitana sekoly, chapelle ivavana, ambenana polisy zandarina miaramila hiaro ireto farany. Tsy maintsy ampiarina ny lalàna na amin'ny iza na amin'ny iza ho ny minisitry ny fitsarana Androany manoloana ny fangatahana didy fanenjeny ireo mpanolo-tsaina avo misa 4 eo anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Ny tany-tan-dalàna ihany no ahafahantsika mandroso sy miady amin'ny fahantrahana raha ny fanohan-kevitra ny entin'ny minisitra tompon'andraikitra trany tamin'ity Androany ity. Entsorasoary malala. Rehefa mandika lalàna dia ampiarina amin'ny lalàna fa tsy misy resaka fiaviana na toerana. Hoy ny ministry ny fitsarana Androany rehefa nanontaniany ny mpanao gazety manoloana ny fangatahana didy fanenjehana avy eo amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ireo mpanolo-tsaina avo misa 4 eo anivon'ny HCC. Ny tany-tan-dalàna ihany no ahafahantsika miady amin'ny fahantrana sy miady amin'ny kolikoly. Lalàna dia milaza fa raha olona tokana tsy afaka manao sesina ny HCC. Ary raha député anankiray indrindra tsy afaka fa tsy maintsy mila ny tsasamaniry 2 andro tokony, izany hoe 2 apatelo ny député nafatra misesira ny HCC, raha tsy izay dia tsy azo vaisina. Mahagaga anefa fa nisy maromaro tamin'ireo mpikambana atao amin'ny HCC nanaiky an'izany fangatahana izany fa ny antsasany kosa no tsy nanaiky. Aminay izany zavatra any dia misy fandikan-dalàna ihany ary misy ataontsika hoe ezaka anakorotanana araky ny dossier izay mandeha ny fitsarana izay hitantsika misy olona maromaro efa voatasina any am-ponja dia efa hita tao anatin'ny fanomanana izay natao zareo injanatra io. Momba ny raharam-boimalaza mbola miandry ny fahatongava ireo mpitsabo avy any Rosia ny momba ny raharaha fanampoizina na ara-tsakafo am-boimalaza hoy ny nambarany. Nisy dokotera avy any ivelany tonga teto nakasingy ary nentina atao analizy any ivelany ka miandry mivaly aloha isika hatreto. Ankoatra izay mila tadiavina avokoa ireo mety ho tompony andraikitra rehetra na iza tamin'ity raharaha ity. Ny raharam-boimalaza dia misy fanadihadiana izay iarahana amina dokotera rosiana sy ny fitsarana ny fanadihadiana analizy izay nataon'izy ireo zany no ny fitsarana dia hitantsika eo ny toerana. Misy ihany koa ny olona maromaro izay nanomezana ihany koa ny fakana ny témoignage sy ny zavatra fantatra izy ireo no amafisiny ihany koa fa mbola andrasana amin'izao fotoana ny tatitra avy amin'ny IGE mahakasika ny fanodikodonam-bola navoaka nandritra ireny tatitra nataony Cour des comptes ireny. Tsy ny ministry ny fitsarana fa ny fitsarana no tompony andraikitra amin'ny fampiarana ny lalàna hoy ny nambarany. Miresaka an'izay tontolo ny fitsarana sy ady amin'ny kolikoly eto amin'ny firenena izay hatranisika. Mbola mahakivy ny zava-misy eto amintsika ho ny filohan'ny fanavaozana raha ny ady amin'ny kolikoly manokana. Eo anatrehan'izay tokony fitaratra sy hanome vokatra amin'ny vaingana ny filoha amin'ny fanasaziana izay voapirofa nanao ny kolikoly fa tsy ho pikabary ambony latabatra fotsiny ihany ho ny mpisehatra ao anatin'izay ady amin'ny kolikoly izay honina saina. Tsy andainga aloha za hiteny hoe mahita fivoarana satria mbola be da be ny zavatra hita. Kolikoly dia mbola be da be eto Madagasikara. Mieritreritra hoe niezaka ataoko zay tsy manao kolikoly dia mba hanao tasodily makany amin'olona zay tantaniko fa hatreto aloha dia mbola kivy mahita ny zavatra misy eto Madagasikara.
izay ny fanambaran'ny filohan'ny fanavaozana alina raha nitafa tamin'ny vahoaka malagasy namaly ny fanontanian'ny mpanao gazety momba ny fivoarany ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Tsy mbola naraisana fepetra ireo mpanao kolikoly antonio hoy ny plateforme XYZ malagasy. Mbola réseau aby zay efa nisy hatramin'izay zegny no mipetraka amin'ireo borom-panjakana maro samihafa eto amin'ny firenena. Mety misy olom-bitsivitsy na olom-boatendry vitsivitsy no mipetraka zay mitarika eo anivon'ny gouvernemanta ohatra eo anivon'ny service mpanjakana. Midika raha jiaby zegny fô le fahazarana zegny mbola mipetraka tsara zegny le olombelogno zay nagnano azy teo aloha. Atsika mahita efa be dia be ny fitorohana zay tonga iny amin'ny service mpanjakana. Fa hatreto zegny mbola mihodinkodiny fô ny boly mba misy fitarazoana koa zegny amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny tompona andraikitra anivon'ny Bianco, ny Samsung, ny Paky ihany koa mitovy daholo moa raha tsy mangaiky mitovy avokoa zany ny endrikendrika ny fomba fiasan'ireo androm-panjakana reo. Matetiky zany rehefa misy ologno araiky zany nanaovanao fitorohana e agnivon'ny service mpanjakana, le olo voatory mihitsy zany no voahantso. De mifampiresaka ao tsy inona ny fampiresahana ao de mody zegny izy aveo. De tsy mitohitsony zany ny fagadedegna de lasa karoatra ny fanatsony tagny zany izy fanresaka tagny. Asa sy vokatra no ilaina ho anatra ireo zatra ny lalandririnina raha te hiady amin'ny kolikoly hoy ny teo anivon'ny LCIDDH na ny lutte contre l'injustice et défense des droits humains. De tsy ho afaka amin'izy io mihitsy isika raha tsy ny filohan'ny fanavaozana misy ny tena mandray fepetra entitra amin'ny mahalehiben'ny fampanoavana farataponazy mpampiatra lalàna mandray fepetra zany hoe manasa azy tsy misy fiangarana io fa dia apiriatana zay hita fa tratra rehetra tokony hahary azy zany le fanavaozana atao asa le izy zany hoe tonga action tokony atao fa sy miresaka fotsiny hoe fanavaozana fa tokony action. Le service inspection zany le mpanaramaso tokony hampiroboroboana eny anivon'ny sampandraram-panjakana isasokazana ary tokony hampiarina kaisina tanteraka ny lalàna fa tsy asiana ketranatrano. 720 isan'ireo inspecteur d'État amperinasa ankehitriny antony mampihisatra ny ady amin'ny kolikoly hoy ny filohan'ny fanavaozana antony tsy nahavoaja ny fepotona 10 andro nomena ny inspection générale de l'État amoaka ny tatitra ny fanadihadiana izy ireo taoriany ampamoaka nataony fitsarana momba ny kaonty. Kivy ny filoha androany fa tokony hisy toromarika asa mila vokatra mivangana ambadika izay fahakiviana izay hoy ny mpanara-baovao. Andrasana raikio ny fampitombona ny isan'ireo inspecteur d'État ahafana mitsirika ireo rantsana rehetra fantadaza amin'ny fanaovana kolikoly eto amin'ny firenena. Ary ny olona sasy vonona ary mahitsy fa tsy ho sanatria olona na ho rafitra natao hiady amin'ny kolikoly nefa mbola manao kolikoly eo am-panatanterahana ny asany. Toizantsika amin'izay vaovaon'ny kolikoly izay hatrany fa manodidina ny sehatra ny fividianana teboka raina tonga ny krizy miverimberina hatramin'izay teto amin'ny firenena ny kolikoly amin'ny fividianana ka mila vahana maika mandritra ny fokonan-doha-pirenena hoy ny solombavam-bahoaka ny Toamasina. Ndidy amandalanina mikasika izay tontolo ny fividianan'izay izay nitolomana nandritra ny hetsika fitakiana ny seho teto amin'ny firenena ary mbola takiana ihany koa ankehitriny raha ny faneho-kevitra netiny tamin'ity andro an'ity tsara soarvelo. Fotoana tokony hamoavoasana ny mararin'ny firenena sy hitondrana vahaolana ho amin'izany ny fikaonan-doha-pirenena ka isan'ny teboka tokony hasongadina ny mikasika ny tontolon'ny fifidianana hoy ny solombavam-bahoaka ny Toamasina. Fa ny vanaravitra fa tsy olona ny takiana raha tiana ny hanana fifidianana madio sy mangarahara. Mila irisoana araka izany ny fanovana ny lalam-pifidianana raha ny faneho-kevitra. Tsika ametraka firenena vaovao dia ny resaka ohatra ny fifidianana mba mandeha tsara mizotra tsara ekeny rehetra ary voatery seny vaovao ny tokony manao azy zany hoe tokony misy ino moa ty seny amin'ny de la refondation vaovao zay zany tokony manao anazy mba hisiny zay seny de la refondation zay mba hisiny lalàna velona vaovao momba ny seny. Isan'ny nampiakapeo sy niteraka tsikera sy etsika fitakiana hatramin'izay ny momba ny tokotanim-pifidianana maloto. Nisy ihany koa ny etsika fotsiny hitakiana izany saingy vitsy amin'ireo kandida nitarika ny etsika tamin'izany sisa no samanohy ny fitakiana na tsy mbola misy fanovana hita taratra mikasika izany amin'izao hoy ny faneho-kevitra. Tadiditsika fa 12 kandida nidina tandalambe noho ny fitakiana seny vaovao. Ankehitriny
reny candidat reny ohatrany tsy dia miresaka momba ny itsony fa maninona dia donc zany zay mbola mitazona ny hevitray foana hatramin'izay ka hatramin'izao dia zay zany anisan'ny zavatra ngeza tsy maintsy hoentsika mandritra n'le concertation nationale io resaka CENI io tsy azo ekeny tsy maintsy asolo CENI vaovao ary misy hevitra maro zahay momba an'izay CENI zay no tanterahana nandritra ny 3 andro raha tsy aivina ny fikaonandoha savaranonando ho an'ny fanatsarana ny CENI isan'ny olana miverimberina nambaran'ireo mpandray anjara tamin'izany fa tsy nahafa-pony malagasy ny fikarakarana ny voka-pifidianana ary tsy nipetraka ny fahaleovatenan'ny CENI nandritra ireo fifidianana ny fandimby fomba fanao hatramin'izay ny fakakevitra ho an'ny fanarenana saingy namony sofina ny mpitondra tamin'izany ka ny teo ihany ny teo tsy tokony hiverina intsony izany ka andrasina ny vahaolana sy ny lalàna entin'ny fikaonandoham-pirenena hitondrana ny tontolon'ny fifidianana sy ny firenena hoy ny fanehoan-kevitra lafomba vao hafa vetivety sambo mpitatitra solika mitondra ny sainam-pirenena malagasy avy any Rosia no voasaka ny tafika an-dranomasina frantsay omaly alahady sambo izay heverina fa ampiasain'ny Rosia alana amin'sazy iraisam-pirenena momba ny fanondranana solika izy io mandeha ny fanadihadiana amin'izao fotoan'izao hamantaran'izay tena zava-misy marina mikasika ity sambo ity ka etao andriatsy lafo voasaka ny tafika an-dranomasina frantsay ny alahady lasa teo ny sambo mpitondra solika Tagor avy any Rosia mitondra sainam-pirenena malagasy nandritry ny opération natao tao Atlantique araka ny lahatsoratra navoakan'ny AFP raha ny nambaran'ny manam-pahefana frantsay tsy karitra fa tsy ara-dalàna ny fitondrana io sainam-pirenena malagasy io taoriny ny fanamariana natao ny rosoana araka izany ny fanadiadiana ary ny tohizana ny fanamarinana efa natao tao anatin'ny afatra anaty tambazotra tserasera X nanamafy ny filoha frantsay Emmanuel Macron fa ny Rosia io sambo io izay miezaka miala ny fanasaziana iraisam-pirenena momba ny fanondranana solika ary manampy amin'ny famatsiana ny ady ao Ukraine io tsy piany ihany koa fa misy ny ambana ho an'ny filaminana an-dranomasina sy ny manodidina amin'ity tranga ity io sambo Tagor io izay sambo fahaefatra tratra nanomboka ny volana septambra 2024 tao anatin'ny ady atao amin'ireo sambo tsy ara-dalàna araka izany nanamafy ny frantsay ny fahavalon'ny volana aprily lasa teo fa hanamafy ny sazy ho an'ireo sambo tsy manara-dalàna na ireo tsy manaiky fandaminana nanomboka ny fahatelo ny volana aprily efa namoaka antso fanairana ho an'ny industrie maritime internationale ny APMF na ny agence portuaire maritime et fluviale ity faran'izay nanamafy fa misy osoka sy tsy fanaran-dalàna mampiasa ny sainam-pirenena malagasy ataon'ireo sambo mpisehatra amina solika ny gazy sy ny akora simika ny fanadihadiana nataony nahafantarana fa misy sambo miasa miaraka amina taratasy osoka sy mampiasa tsy ara-drariny ny famantarana malagasy eo anatrehan'izany nanamafy ny APMF fa misy sambo misy 700 tsy ao anatiny ary tsy manana lahara-pamantarana malagasy no mafisina ihany koa fa ny famantarana ara-dalàna dia avy amin'ny Porto Masina, Toliara, Majanga sy Antsiranana fa tsy aveto Antananarivo na faritra hafa nambara ihany koa tao anatin'izany fa ny rejistry ny sambo malagasy dia eto an-toerana ihany fa tsy ho an'ny orinasa na mpandrara vahiny ho an'ny sehatra iraisam-pirenena tonga tao anatin'ny fotoana ny doka vetivetsika aza misaraka amin'ny ary tsy mangatsika akory le jus simba indray ty mila vidy frigo vaovao ahoana natao fa mbola tsy ampy ny vola mikashiko amin'izao tsy olana izany pas de cash pas de souci nividiana entanan'io aloha tsikelikely hatramin'ny 3 volana miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ao amin'ny Cosmos ireny ihany ny vaniola ny ramatoa miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ary ianao ihany koa pas de cash pas de souci miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra eny amin'ny magasin Cosmos manerany Madagascar azadino miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra tsy olana nitsy fananam-bola eno eo mividiana entanan'io ary aloha tsikelikely mandritra ny 3 volana miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao iray hatramin'ny 7 jona 2024 miverina indray ny fotoana lehibe ho an'ny mpankafy basketball 3x3 ifandonany Varsovie ireo ekipa pirenena tsara indrindra eran-tany manome fotoananao ny ankoay amin'ny GSTV canal 9 toaniny antsika ary ao mivantana ny lalao score
ary statistika rehetra ankoay 3x3 miado an'ny voninahitro Madagasikara. Alefa ankoay! Mbaliky amin'ny film 2026 araroty ireo tolotra miavaka be eny amin'ny stando Mbaliky manomboka 7 mai ka hatramin'ny 10 mai ho avy izao. Mividiana Mbalika homme 40+, homme 200X+, na boom dia mahazo fanomezana toy ny radio, torche na pico plus. Eny amin'ny film raha fotoana Mbaliky mamiratra no avoko. Il y a une maman. Vous aussi, partagez le fruit de votre réussite en faisant plaisir à votre mère. Choisissez le meilleur des cadeaux pour elle chez Cosmos. Chez Cosmos, on s'occupe de vous, on s'occupe de tout. Cosmos, votre partenaire de confiance. Itanao tivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C. Jumina ny goût-tegna naturel tsy pirate fa tegna réel. Parfait orange, fraise et coco sy parfait maro isan-karazany. Jumina avy agny Europe amle tegna top. Mina mety amina. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy foniny azo safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil ana-canapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matatsy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy refsetiny. Aizé ataontsika bobaka ho alay mega vava au be yellow 2500 misy data 2,4 giga isurfena amin'ny laminy 1,2 giga manakerin'ny tontolo andro ary 1,2 giga ampiasaina manomboka amin'ny 10 rahaly hatramin'ny 9 ora maraina. Ny vidiny 2500 ariary monja dia kife ho aingana ny yellow 2500 tsindriony dièse 322 étoile 69 dièse na midi ram super app c'est moi. Coucou G. Coucou. L'historien le channel kusaki tena jay. Merci Benji. Ina tena tsastaka mabla mitsy tean'olo jiro sy carotte ato fa dans le rouge un budget akzao. Mandalova Batimax promo be volana juillet manontolo. Cliqueo tiliantinge. Asaramanitra miavaka fihenam-bidy 5,000 isan-jato be zao ho an'ny sanitaire sy carrelage ary luminaire. Fihenam-bidy 10 isan-jato kosa ny amin'ireo kojakoja sy fitaovana ilaina amin'ny fanorenana. Fihenam-bidy 3,000 isan-jato hatramin'ny 7,000 isan-jato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra.
anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alaity mitondra makany amin'ny fahaleovatena ny vondrom-bahoaka paritra ny fahomby azy amin'ny fitsinja ara-pahefana raha mahomby oreo be ny tanàna manoloana ny fanambarany ny filohan'ny fanavaozana omaly alina fa ampiatra ny décentralisation très poussée ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mandra-pahaleovatena ny vondrom-bahoaka mila ampitombona ny tedi-bola natokana ho an'ny commune raha ny fanazavana trany tojondrina tahiry manapirofo ny fahombiazan'ny fitsinjaram-pahefana ny fahaleovatena ny vondrom-bahoaka paritra amin'ny lafiny rehetra ka tsy miankina amin'ny fitondram-panjakana fohy be intsony izy ireo mahavita tena ara-pitantanana ara-bola ara-pitaovana ary manana loharan'olombelona mahay sy manam-pahaizana compétence ny commune rehetra raha ametraka ilay décentralisation très poussée araka ny nambaran'ny filohan'ny repoblika omaly ny fitondrana dia ny fampitana fahaiza-manao na ny transfert de compétence ny zava-dehibe indrindra hoy ny be ny tanàna nanaovana fanadihadiana mahaleo tena ny commune rehefa afaka mamany olana eny fotony sy mahita paikady ampandrosoana ny tanàna indrindra amin'ny fahaizana mitrandraka ireo loharano-karena misy ny everiko hoe anisan'ny tena vahaolana sy la clé an'le décentralisation dia le olombelona foana ary ny subvention koa matetika efa masaka subvention tsika dia matetika le calendrier tsy mitovy arakaraka ny fahefan'ny fitondram-panjakana foana moa nefa nefa misy ezaka be amin'izao hitako hoe efa manomboka miara-mitotona foana ny subvention manerana Madagasikara dia ny everiko hoe ny planning d'activité an'le olona ty fotoana mihitsy mila service fait tsara mihitsy le service fait io dia hoe c'est kely eo am-pilatanana velo fa avitana zavatra tsy maky diso tsika tompona andraikitra CHU fotony koa ohatra hoe tsika lamba-bahoaka ohatra hoe be ny tanàna raha c'est kely eo am-pilatanana tsy ampiasaina amin'izay tokony ho izy fa ohatra hoe miparitaka ohatra nisy tsika mitady hafa indray tsy mbola mahaleo tena ny akamaroan'ny commune eto Madagasikara mbola miankina amin'ny fitondrana fohy be amin'ny alalan'ny subvention ny akamaroan'ny fandaniana eny fa nahatra amin'ny karaman'ny mpiasa aza indrindra ho an'ireo commune kely vovokaina tsy manana enti-manana hanaovana fotodrafitrasa sy asa fampandrosoana izy ireo ankoatra ny famindrana-traikefa sy ny fahaiza-mitatana mba ananana fitantanana matanjaka izay tanjona lavitrezaka dia ilaina ary mila ampitombona ny teti-bola natokana ho an'ny commune mandra-pahatonga any amin'ny tanjona dia ny fananana commune mahaleo tena ara-bola iny foana nangatahana fitondram-panjakana mba hijery tsara le commune mafimafy kokoa araky ny fanaonareo amin'izao io dia tena mety mihitsy dia jerena tsara zany hoe inona tsara le axe tena mbola ilevana intervention sy renforcement satria maky fantako hoe ianareo dia olona misokatra ianareo dia olona hatreto aloha ny fahitana amin'ny ataoko hoe fitondram-panjakana dia mivoy tsara mihitsy an'le hoe dispatch sy renforcement des compétences ny commune maro samihafa dia irahina dia mba hitohy foana zay mba tombotsoa ambon'ny firenena sy ny vahoaka mihitsy eny ho an'ny tombotsoa ifotony amin'ny vahoaka izay adidinay ety fotony zany manerana Madagasikara efa nisy ary efa niteraka adevitra teto amin'ny firenena nandritra ny fitondran'ireo mpitondra ny fandimby ny resaka fitsinjaram-pahefana ta ireo nilaza décentralisation efficace arakehitriny kosa décentralisation très poussée tsy ny anarana iantsona azy ny zava-dehibe fa ny fahombiazany no hitsarana azy efa mahaleo tena vy ireo commune amin'izao na dia amin'ny ampahany ihany aza miroborobo sy miaina ny fikambana ny zanak'imady amin'ray ao mahajanga amin'izao fotoana izao ireo mpitantana maro ny tombontsoa azon'ireo mpikambana nandritra ny 5 taona ny jorony ka mbola mampirisika ny rehetra iray hinatrany ho amin'ny 5 taona manaraka Christian Andriamieriko olo mahajanga 5 taona ny fanaovansoa ny fanotrona tao anatin'ny fotoan-tsarotra nanoritina ny lalan-kizorana tao anatin'ny fifampifehezana velona sy miroborobo ny fikambanany zanaky mady miray mahajanga anarivon'ireo mpikambana izay noporofony izy ireo tao anatin'izao fankalazana ny 5 taona ny joroan'ny fikambanana teto mahajanga izao ny ao anatin'ny mpikambana zany zahay zany raha ohatra ka mpikambana izy ka manana zanaka sipany any ambadika any dia tsy rasinay ao anatin'ny fikambanana izy sy rasinay zany le zaza raha ohatra ka tsy misoratra amin'ny rainy na tsy misoratra amin'ny reniny ao anatin'ny fikambanana ny faharoa ihany koa dia noho ny mampiavaka anay dia zay zany tsy mametraka hoe mitondra razana mody satria ny antony araka nambara teo dia misandraka eto Madagasikara ny fikambanana indrindrandrindra ao anatin'ny fikambanana zifinay dia misy karazana atoko-ponoana be dia be ao anatiny ao anisan'izany sotanana io
zay ndrisany tsy mitondra razany reny a fa eto ihany ka tsy hitovy ny droan'ny olona zany a ny eto Majunga sy ny makany amin'ny toerakafa dikan'izay de hoe zahay de vola nomena zany mba hitovizany rehetrarehetra zay ao anatin'ny fikambanana zay zany anay tena anisany anankiray mampiavaka ity fikambanany teraky mady ity zay angamba ny azo lazana raha ny mampiavaka azy indrindra moa misehitry ny edidy zany ny firaisankina de tena mitazona zay fiombonana zay zahay ato anatin'ny fikambanana zay misy anay ka raha ny 20 taona lasa ny jerena de tena hoe velona ny fikambanana zay no azo lazaina de vola tsy indrindra tsara zany fa ny mitondra razana zany ny vola zany mena zay manamandoa dia mitetiny amin'ny ray tapitry ariary eo de izy am'izay mitondra azy makany am'izay tiany hitondrana azy rehefa avy eo de manentana antsika rehetrarehetra zay mbola maniry hiditra amin'ny fikambanana teraky mady zany mba ho tonga anatina ny birao ny sity de faritra Ambohimandanonao zany misy ny birao de mbola mandray zay fa tsy manavakavaka na foko na firazanana na aviaiza na aviaiza de miroborobo hatrany fikambanana ary tena say mijoro sy mirereto fa tena matantaka ny fikambanana teraky mady eto Mahadanga mitaonareo mbola tsy mpikambana natevinarana azy ireo efa mpikambana izay nahita soa tao anatin'izay fotoana maro ny arahan'izy ireo ny kambana tao anatin'ny zanaky mady zao ny atao anatin'ny teraky mady de milamina amin'ny akapobeny ary mahafinaritra satria afaka hiateheranao amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ilanao azy ohatraohatry zay zany ny atao anatin'ny fakalazana an'ity zao de hitako hoe mitombo ny fifankatiavan'ny mpikambana sy zay eo velona ny mbola tsy tafiditra mifanontronana zany de hita hoe amin'ny mahasamy malagasy tena miavaka zay tsy manavakavaka zany tena hita hoe mampiray mampiombona n'izay rehetra miditra ato omby roa kisoa telo vary enina gony izay niarahany rehetra tao anatin'ny nofokena amin'ny tampihavanana niarahana ny sakafo ary fizarana hena manta nentina nody na namafisina firaisankina sy ny firaisan-tsaina na maranana ny fiarahana nandritra ny fankalazana ankoatra ny disy sy korana nandravahana ny tontolo andro maro ny tombony azo ao anatin'ny fidirana toreny fikambanany zanaky teraky mady reny tazantsika fa tomady mihitsy ny mpikambana tao anatiny reny endrika dia samihafa reny fa mihasimba amin'izao fotoana ny fariana pefy izay isany mamatsy trondro Antananarivo sy manodidina noho ny fahasimbany ny tontolo iainana antony sy ny forum mahakasika ny fiompiana trondro sy ny fandrahoana sakafo madio ary ny famatsim-bola madio koa entina anarena ny disehatra ity Daniela Minorsono mitatitra ny antsiprian'izay afaka mamokatra sakafo ampy sy mahasalama isika eto Madagasikara saingy mbola maro ny olana tokony hovahana ahafahana miroso amin'izany isan'izany ohatra ny fanatsarana ny fiompiana trondro ao Ampefy izay mamatsy ny renivohitra i Madagasikara ny ao Ampefy izay misedra olana noho ny fahasimbany tontolo iainana vokatry ny teviala afaka mamatsy hatramin'ny 200 taonina ny tanàna Antananarivo zareo fa ny olana hitany zareo zany noho ny fahasimbany tontolo iainana fanaovana teviala dia simba ny fariana pefy noho izany teo misy vokany any amin'ny fiompiana trondro zay dia mifandray daholo zany eo amin'ny zavaboary sy any amin'ny fitrandrana sy ny fitadiavan'ny olona any amin'ny faritra Ampefy ary ohatr'izay koa ny eto Madagasikara manontolo maro ny ambana miantreka amin'ny vatana amin'ny sehatry ny fiompiana trondro eto amintsika ka miteraka faty antoka ho an'ireo mpisehatra antony mahazava-dehibe ny fifanampiana sy ny fifanomezan-tanana ho ny fanjakana Britanika izay isan'ny mamatsy vola tetika asa maro hanatsarana ny toe-karena malagasy sy hametrahana fampandrosoana maharitra eto an-toerana. Il y a plusieurs défis, mais l'un des objectifs d'aujourd'hui. Maro ny ambana fa ny tanjona androany dia ny fikatsahana famatsim-bola maharitra. Eo ihany koa ny fijerena ny fiovan'ny toetrandro izay atreny Madagasikara isan-taona. I Royaume-Uni dia manokana mihoatra ny 7.30 tapitrisa livre sterling isan-taona hanoanana ny Madagasikara amin'ireo ambana maro antrehin'ireo. Plusieurs défis. Ny rosoana araka izany forum mahakasika ny fiompiana trondro, ny clean cooking na ny fandrahoana sakafo madio ary ny famatsim-bola madio. Forum karakara ny Trivonina Alumni Association, toana ny Trivonina Alumni Programme Fund, avy amin'ny fanjakana Britanika, ampifondronana ireo mpiara-mombonantoka avy amin'ny sehatra maro samihafa, andrim-panjakana sy mpandrarahatra toe-karena samihafa, ifampizarana sy fanakalozana hevitra momba ireo lalatra-pameana
fiangonana nasionaly mahakasika ny fampandrosoana maharitra eto an-toerana. Tanjona ny ampivoatra sy hanamafisana ny fiara-miasa amin'ny mpamatsy vola amin'ny sehatra voakasika. Iazo ny toliara vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Manoloana ny fanambarana fangatahana olona avy amina fokoray ao Toliara apetraka ho PDS ny commune Ambonivohitra Toliara nataona fikambanana ara-drazany ray any an-toerana. Nanameloko izany ny Azomanga ary nanamafy fa tsy tokony hisy fanavakavahana foko ny fametrahany izany PDS zany ary tokony ekena izay apetraka ny fanjakana. Eo amin'izay toeran'ny filohan'ny délégation manokan'izay Esperanto Marsonette Kolo Toliara. Manameloka ny fanambarana nataony fikambanana ara-drazana iray teto Toliara ny herinandro lasa teo, izay mangataka olona avy amin'ny foko iray apetraka ho PDS ny commune Ambonivohitra Toliara ny Azomanga eto an-toerana. Nilaza moa ity farany fa tsy tokony hisy fanavakavahana ara-poko ny fanendrena izay ho PDS ary tokony ho ekena izay apetraky ny fanjakana eo. Misy antony manoka satria misy fanavahanao ka ny fitazahanay ny tazananay ny foko eto Toliara raika tsy mandefa ny raha ihany ary manampoko mananila sahala aminay Hazomanga zao ahinay iano ivitaty no isamso mananila mitevondrony amin'ny mahafaly ka le fanambarana ataony tokobe telo manavaka ny raha zay fa hoe tanalana avao azo atao ka aminay Hazomanga ny Hazomanga tompona ndraiky amin'ny fiarahamonina anatin'ny tsy nahatongavako izavatra zay tsy miditsy eo hoe foko raiky avao napetraka ao. Manantena ny fitondram-panjakana araka izany ny Azomanga eto Toliara mba tsy hijerena ny resaka foko rehefa hanendry izay ho PDS eto izay. Fotoana izao anehoan'ny malagasy ny ampom-pirenena sy ny fitiavan-tandrazana amin'izao fikadona ny volana Jona izao. Marika izay marika iray anehoany izany ny fanajana ny fananganan-tsaina na aiza toerana. Anatanteran'izay ary na iza ihany koa mitondra ny firenena. Izay indray no horesantsika ato anatin'ny zanam-pandaharana Kopenao ity zanam-pandaharana ity izay anjara briketiny Kolo TV FM amin'ny fanabeazana olom-pirenena Ndawari. Kopenao. Fahoana koa ary zany ny hiram-pirenena mandeha le olona mandalo fotsiny fahony. Tena tsy mety kosa nataony reny rangahy. Tena ndao resahany reny fa tena tsy mety zany. Tokony azaina ny sainam-pirenena rehefa ohatra an'io. Orizy roa. Ory madama. Mba eno e. Azafady angelo e. Azafady angelo e. Hitanareo inona le olana aloha. Misy olana mihitsy nandeha le hiram-pirenena teo nefinareo nandeha mizotra Ramsey zany mandeha brebelo aloha manao ty andeha neny. Miresaka aloha tsika fa tsy mety zany tsy fanajana ny firenena zany. Ramsey na misy hiram-pirenena na tsisy hiram-pirenena tsy mampidi-bola ao paosy anay. Fa maiky ahoana tsy asako. Tena ohatranareo doany olona disonao anatin'ny fanefa. Dia mirary anao dia isy vola miditra any aminao hoe zany mba teo tsain'le rangahy ty. Manajana kely fotsiny mitra vitsy ange hoe dia nazo otriny ianao zao. Tsokily amin'izany tsika fandarantsika mananaka sy manana. Tena marina zany. Afaka mandeha nareo fa mbola hanarina indray nareo manaraka. Dia ianao ny hanaritra ny ampiasana raha taro zay. Loatra andefa tsy olona mirediredy hiram-pirenena ataovy ihany ny raha lahy dia ny raha foana alty a. Endrasy eo adiny telo. Ny hiram-pirenena dia tsy hira tsotra toy ny hira rehetra fa mariky ny fiandrianam-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana. Aoka isika rehetra rehefa maheno hiram-pirenena n'aiza toerana misy antsika dia hijanona sy hanaja izany. Dia ny fanampin'izay le fametrahana ny tanana eto amin'ny fo moa zany iny na tsy atao natao tsy dia misy ifandraisany loatra nefa mety misy ifandraisany fa na izany na tsy izany ny fanehoana ny fitiavan-tanindrazana ny fanehoana
ny fiandrianam-pirenena sy fanajana zany dia zava-dehibe tsy voatery aseho amina fihetsika ihany koa fa ny fanajana kely fotsiny ilay fanankanatsaina dia efa zava-dehibe. Ary tsarody fa tsy ny volana jona ihany no tokony hanajana ny fanevam-pirenena fa amin'ny toerana rehetra amin'ny sehatra rehetra ayanona azy ka zay no mahisy azy antsika. Amin'ny fomba ahoana moa no androsoan'ny firenena raha isika vahoaka ary tsy mahay manaja ny fanevam-pirenena? Fanampon'izay niza mpitondreo tsy misy idirany resaka hiram-pirenena sy ny sainam-pirenena fa ilaina ny fanajana n'izany hiram-pirenena sy sainam-pirenena zany, tsisy idirany resaka politika na zay mpitondreo zany zay. Kopinao zay. Miaraka aby zany sika rehetra ao anatin'izay zanam-pandaharana kopinao zay. Faharoa amby roapolo eo isan'andro ireo maty vokatry ny fihinanana paraky eto amintsika araka ny tarehimarika. Antotanisa mampivarahontsana ka nanamafisa ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny fanentanana ny rehetra nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena tsy foana sigara sy tsy hinanana paraky atao antsiranana. Isan'ny lohahevitra nosafidiana tamin'ity ny hoe andao iady amin'ny fiaikinan-doha amin'ny nikotina sy ny paraky ary ny sigara ihany koa. Kolo antsiranana. Tsy ny mpifoka sigara ihany fa na ireo mpiara-mipetraka amin'ny mpifoka sy mandray ny paraky dia hiara ny voka-dratsiny ara-pahasalamagna, ara-tsosialy, ara-ekonomika eto a Madagasikara. Mbola mampatahotra ny antotanisa ny olona magnodidiny 8300 isan-taogno no maty vokatra ny fandraisana ny paraky sy ny sigara, zany hoe eo amin'ny 20 isan'andro eo izany. Ny tena mampanahy dia ny fidiran'ny ankizy sy tanora agnatin'ity tamberina ity satria 27 isan-jato amin'ny ankizilahy ary 20 isan-jato amin'ny ankizivavy dia efa mandray izany avokoa. Na dia hita taritra aza fa nihidina tany mpifoka tagnatin'ny taona vitsivitsy vokatra ezaka natao dia mbola niantso fiaramientana ny ministran'ny fahasalamam-bahoaka nandritra ny fankalazana izegny teto Antsiranana. Niantso ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny anatsara ny paikady ampihena ny fitaoman-dratsy eo amin'ny tanora. Noho izany dia miantso atsika ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mba tsy hinagna paraky sy ifoka sigara ankoatrany amin'ny toerana izay voatokana amin'izany. Iady amin'ny fivarotana zava-mahadomelina manodidina ny sekoly ihany koa ary tsy agniraka ireo zaza na tsy haiko madiniky ividy sigara sy paraky. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka manokana dia efa manao ny ezaka ny fampiarana ny lalagna mifehy ny dokam-barotra, ny fagnamafisana ny fiaramiasa amin'ireo ministera isan-tsokajiny mba ampahomby ny ady atao amin'ny tsy fanaran-dalàna mikasika fivarotana ireo zava-mahadomelina ireo. Ankoatra ny fagnintagna dia niantso ny fanamafisana ny fampiarana ny lalagna sy ny fanatsarana ny fandraisa an-tagnana ireo izay te hiala amin'ny zava-dratsy izany ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Nandritra ty fankalazana ty dia maro ireo hetsiky natao nagnamariagna izany toy ny lalao basket diebe namakivaky tanàna Diego nindesigny nagnamariagna ity andro magneran-tany ity. Tontosa teny arivany mamomala madadiraga kinga andiany voalohany. Fotoana nionana sy ny fananana andreo mpankafy moto rehetra izy io. Mbola ho avy ny andiany manaraka ahafahana miroso amin'ny championnat national lahoany mpikarakara ankilan'izay. Nanentandreo mpankafy moto tsy setrasetra eny amin'ny lalana fa iroso amin'ny fifaninana ara-dalàna ireo mpandray anjara nandritra ity fifaninana ity. Andao arahantsika amin'ny fanampanazavana. Amin'ny deuxième mois zany zao en mois de juillet ihany 5 juillet ligne droite ihany izy io fa mbola tsy tena fantatra précis tsara ny toerana anaovana anazy satria ny amin'ny fédération dia nolazaina fa tsy maintsy manao an'le 5 mois ny tsirairay mba ivoan'le champion de Madagascar 2026 ho an'ny on road. Manentana ny mpitondra moto rehetra zany ary rehefa hifanenjika ihany zalahy dia aloha ty amin'ny championnat jaune fanenjika
falehany amin'ny arabe sady manembatsembana ny circulation antsika no manembatsembana ny mpampiasa lalana maro ihany koa fa manentana antsika rehetrarehetra zany tsika mpampiasa moto de roue rehefa tonga ny championnat ohatr'izao dia aty tsika zany no tena fanitsana hoe aty tsika mampiseho hoe moto an'izy ny tena matanjaka dia moto an'izy ny tena manentana mpitondra moto rehetrarehetra na gros cylindre io na scooter aleo salama manao course officiel ihany aleo miditra anaty club fa misy avantage be ao anatiny dia zay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety hiatrika ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena any Kolombia ny 20 ny volana jona ho avy izao ny kandida avy amin'ny hery ankavanana Belardo de la Espriella izay nahazo vato mahery ny 10.3 tapitrisa tamin'ny fihodinana voalohany 20 Mey sy ny kandida avy amin'ny hery ankavia izay teo amin'ny fitondrana Ivan Cepeda nahazo vato 7.enina tapitrisa ny hery ankavanana izay nanambara fa hiara iasa amin'ny filoha amerikanina amin'ny famongorana ny zava-mahadomelona any Kolombia. Dia zay ihany koa no entina manakatondray ny fiarahantsika amin'ity ality ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandra-pitafa ao amin'ny raha-pitsondray ary veloma toboka. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Fianambidy 3 isanjato hatramin'ny 7 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Mety aminà nanolotra ho anao teo ny vaovao. Ramatompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.